Eny ary, misaotr'Andriamanitra isika. Ny amin'izao fotoana manokana mikasika fianarana ny ten'Andriamanitra izao, fianarana Baiboly, fianarana soratra masina. Hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, ray zanaka fanahy masina, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, Iakofa lolo 420, anaova ny zava-manan'aina 4 irandreo manala manao hoe masina, masina, masina Tompoandriamanitra tola italoha ankehitriny aroavy. Misy atraitraika ho mandrakizay tsy miho maly tsy nio ary mandrakizay. Lehibe manana amin'ny fotoana rehetra, manana ny fahefana rehetra, manana ny hery rehetra. Ray Andriamanitra Elohim ambony ny zavatra rehetra, manerana ny zavatra rehetra. Ianao koa ry Andriamanitra endry. Fa ny faherena avy any ambony dia madio aloha ty fihavanana mora lahatra mandefitra, be famindrampo, be vokatsoa, tsy miangatra ary tsy mihatsara velatsia. Ianao le Andriamanitra marina, masina, tsara Andriamanitra fitiavana. Fa ny fitiavana maro-po mora fanahy tsy miala, tsy mirehare, tsy manao otro-po, tsy mitady ny azy, tsy mifaly ny soamareo miara-mifaly amin'ny fahambarina kosa. Mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, ary manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ianao le rainay tsara indrindra an-danitra, rainay tsy ny an-danitra, ho masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety tany tahaka ny an-danitra. Meonay n'izy anasazo anay, mamelany elokay, tahaka ny namelanay izy meloka taminay, aza mitonay afaka panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery. Misaotra anao zay, ny amin'ity fotoana ity, zay iresahanay, momba ny teninao masina, ensokafo fosam-panahinay, mba handray zany teninao zany, ary hitahiry an'izany, indrindra, ampiatra an'izany eo amin'ny fiainanay. Mitahiny zanak'olombelona eto ambonin'ity tany ity, mba tsy ho viravarain'ny Satana, fa hanaradianao. Mitahiny sahirana, ny trapahoriana, ny marary, ny tsy salama, reo manana olana maro samihafa, any amin'ny birao, any amin'ny fiasana, eo amin'ny fiarahamonina, ao tokantrano, eo amin'ny fanambadiana, eo amin'ny fianarana. Ianao no amaha ny olana rehetra, amaha ny problema rehetra, ary taio azo tenao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avy aiza ny alahady. Efa niara-nianatra teto moa zany isika, fa ny sabata dia andron'Andriamanitra, ary tombo-kasen'Andriamanitra. Satria eo amin'ny didy, dia tsy manan-kery mihitsy ny didy, raha tsy misy tombo-kase. Rehefa jerena ny didy fol'Andriamanitra, dia io didy mikasika ny sabata io, zany hoe ny didy faefatra zany no ahitantsika ny anaran'Andriamanitra, ny fahatredian'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra. Io no ahitantsika an'ireo zavatra telo ireo, zay manasongadina ny tombo-kase. Ka dia efa nianarantsika izany rehetra izany. Ka ny alahady ary, raha mijery ny Baiboly isika, na ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao, dia avy aiza izany. Andiary ho jerentsika reo 5 valo be zao misy, ahitana ny resaka hoe andro voalohany amin'ny herinandro ao amin'ny testamenta vaovao aloha zany ho jerentsika. Inona nataon'ny mpianatra, inona nataon'ny apôstôly tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro voalohany? Miangavy ianareo zany mba hamaky, mba hiara zany isika, mba misy mamaky Baiboly. Mateo 20:1, mba miangavy ianareo zany mba hamaky. Azafady tompo. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alina sabata raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ny zavatra voalaza eo zany dia andro voalohany amin'ny herinandro, ny zany fasana ireo mpianatra ireo. Marika koa 2:4 marika 2:4 Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena,
ilay namoahany dimy fito izy. Lioka efatra amby roapolo andiny voalohany sy faharoa. Lioka efatra amby roapolo andiny voalohany sy faharoa. Eto isaorana daholo zay mandray fitenena rehetra mamaky ten'Andriamanitra miara-miasa. Lioka efatra amby roapolo andiny voalohany sy faharoa. Ny anaran'i Jesosy, ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voagodia niala tamin'ny fasana. Saotra rety. Dia Jaona toko faharoapolo andiny voalohany. Jaona toko faharoapolo andiny voalohany. Ny filazany tsara efatra mihitsy moa zany jerentsika eo. Jaona toko faharoapolo andiny voalohany. Jaona zany dia Jaona ndray zany vitatsika Matio, vitatsika Marka, vitatsika Lioka, dia zao ndray Jaona toko faharoapolo andiny voalohany. Ny anaran'i Jesosy, ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nankany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana. Zay zany ny zavatra nataon'ireo mpianatra eo ny andro voalohany herinandro. Tsy hoe nivavaky na hoe nankany am-piangonana ka nanamasina ny alahady na ny andro voalohany herinandro, fa nizaha ny fasana ary nijery ny fasana. Faharoa, inandray ao amin'ny Jaona toko faharoapolo nefa 20. Jaona toko faharoapolo nefa 20. Isindray mamaky Jaona toko faharoapolo nefa 20. Ary rehefa hariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Vondray zany ny mpianatra eto. Tsy hoe nanovany sabotsy ho alahady, fa noho ny fatahoran'ny Jiosy. Fatahoran'ny Jiosy kanefa iny fa niseho teo Jesosy. Zavatra fahatelo, inona ny zavatra fahatelo? Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahafito, fahavalo, faaraika ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahafito, fahavalo, faaraika ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fahafito, fahavalo, faaraika ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo. Inandray nataon'ireo mpianatra ireo. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa niangona mamaky mofo izahay, Paoly dia nitoroteny taminy. Fa nikiasa handeha maraina izy, dia naharitra ny toroteny mandra-pahamamantonalina izy. Ary nisy jiro maro tao an-trano ambony izay niangonanay. 11. Ary niakatra Paoly dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela ambara-pahamaray ny andro izy, dia lasa nandeha. 13. Ary izahay ny eloha any an-tsambo dia niondrana ka ny Aso, fa eo no andraisana ny Paoly satria eo no fotoana nataony, fa nikasa handeha an-tanety izy. Eo zany hitatsika fa niarany vory satria andeha i Paoly, andeha ho any Aso. Ary io dia hitatsika ao amin'ny apôstôly toko faharoapolo zany. Faefatra, Korintana voalohany toko 12 andiny voalohany sy faharoa. Korintana voalohany toko 12 andiny voalohany sy faharoa. Mikasika ny andro voalohany amin'ny herinandro ihany zany mijerentsika eto hoe inona ny zavatra nataon'ireo mpianatra ireo tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Korintana voalohany toko 12 andiny voalohany sy faharoa. Ary ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na inona no anambinana azy mba ho vita rahateo ny famoriam-bola mandra-pahatonga. Eny azy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, isan-kerinandro dia nasaina namory vola isan-tokantrano zany ireo mpianatra ireo. Zay ny Korintana voalohany toko 12 andiny voalohany sy faharoa. Reo ary ny zavatra hitatsika ao amin'ny testamenta vaovao mikasika amin'ny filazana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Tsy nisy fanovana ny sabotsy ho alahady teo fa dia zavatra mazava dia mazava ny zavatra natao. Ijery ny zavatra faharoa indray ary tsika. Nasehoan'Andriamanitra meloa
fa isay hanova ny sabata. Isay hanova ny sabata. Hovakitsika ndray ny Daniela 7:20. Ahoana ny voalaz'Andriamanitra meloa? Inona ny zavatra nambaran'Andriamanitra meloa ao amin'ny Daniela 7:20. Ary teny hanohitra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary tady hanova fotoana sy lalàna, ary atolotra eny an-tanany ireo ambara-pahatapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro. Hanova fotoana sy lalàna. Zay zany nambaran'Andriamanitra meloa. Tanteraka avy eo fanambarana io. Tanteraka avy eo teo amin'ny tantara. Zao no hojerentsika amin'ny fanambaran'ny Révérend Père Cadet. Révérend Père Cadet. Ao amin'ny fivoasan'ny katesisy. Fivoasana katesisy nataon'ny imprimerie katolika eo amin'ny takila 8:500. Fivoasana katesisy nataon'ny imprimerie katolika eo amin'ny takila 8:500. Teny sasatsasany tokony atao amin'ny protestanta ity. Hoy izany Révérend Père Cadet. Mazava ao amin'ny soratra masina hoy izy, mididin'Andriamanitra, hoe maka-masina ny andro sabata, sabotsy. Sabotsy hatrany hatrany ny andron'ny tompo tamin'ny testamenta taloha. Sabotsy io tamin'ny testamenta vaovao. Eny, fony fahavelon'ny Kristy, de sabotsy io zany. Ary na de ankehitriny aza, de sabotsy no tantaran'ny Joda ho fivavahana. Zay ny tenin'ny Révérend Père Cadet ao amin'ny fivoasana katesisy imprimerie katolika pejy 8:300. Hatramin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany ao amin'ny baiboly manontolo, de tsy misy milaza fa tsy maintsy ho amasinina ho solon'ny sabotsy ny alahady. Ko inona sa iza ny nevin'izany raha tsy ny Eglizy katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izahay. Hoy Luther, hoy Calvin, hoy ireo namany. Ka raha izany, nahoana izy no manohitra isan'alahady ny baiboly zay mandidy anamasina ny sabata? Nahoana no manaiky ny Eglizy zay mandidy anamasina ny alahady? Zay ny tenin'ny Révérend Père Cadet. De mbola jerentsika ny fivoasan'ny tantara foin'ny Eglisynay zany zao e. Tantara foin'ny Eglizy katolika, pejy 8:20. Raha tsy amasinina ny sabotsy, hoy ny tantara foin'ny Eglizy katolika, pejy 8:20. Raha tsy amasinina ny sabotsy, de tena voatsipaka mihitsy ny soratra masina. Raha aka masinina kosa ny alahady, de ekena tokoa ny Eglizy araka ny firaon'ny Eglizy. Tantara foin'ny Eglizy katolika, takila 8:20. Zay ary havana. Ny zavatra niseho teo amin'ny tantara, nisy mitady hanova fotoana sy lalàna. Ny zavatra fahatelo hojerentsika dina ary ny antso. Antso atao amintsika. Antso atao amin'ny taranak'olombelona rehetra, na iza na iza. Apokalipsy 20:5. Apokalipsy 20:5. Ina ny antso? Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe, miala aminy ianareo oloko, mba tsy ombonanareo ho taminy, ary mba tsy sahazo anareo ny loza manjo azy. Atsola zany ny taranak'olombelona rehetra. Miala aminy. Miala aminy. Zay manaiky olon'Andriamanitra miala aminy. De ahoana zany le fisehoan-javatra? Asan'ny apôstôly 7:30. Asan'ny Paoly 7:30. Raha ohatra tsy nahalala zany taloha, zao vao mahalala. De ahoana ny tenin'Andriamanitra? Asan'ny apôstôly 7:30. Ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ninieko ny jerinandro ny fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Indraindray zany tsika de mieritreritra hoe ahoana ary ka ohatran'ny tsy fantatra mihitsy zany ny fahamarinana zany taloha.
dia mivola ny tenin'Andriamanitra eo Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana. Reo razambentsika tany akamba mety tsy nahalala tsy mahafantatra minitsy mijery an'izany Andriamanitra. Saingy izao ankehitriny kosa izy miantso ny olona rehetra hibebaka. Zay io asina apôstôly 10:30 miantso azy ianao hibebaka hiverina eo aminy. Apokalipsy 3:20. Apokalipsy 3:20. Apokalipsy 3:20. Eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Miantso atsika rehetra hamoha ny varavarana fotsika, ny saitsika, amoha ny varavarana fanahintsika Andriamanitra Jesosy. Miantso atsika rehetra hoe mandehana amin'ny fahamarinana. Nambarantsika teo fahamarinana. Indrindra mikasika ny didy 4. Io mahatsiarova ny andro sabata raha masina azy. Enemana ny asanao sy naovana rehetra fa sabata Andriamanitra ny andro 7. Ko aza aminao raha kory ianao amin'izany. Na zanakao lahy, na zanakao vavy, na ankizy lahy, na ankizy vavinao, na amin'ny biby fiopinao, na amin'ny vahinao sy tafiditra ambavinao. Fa enemana vao Andriamanitra sy tambatamba mijery rehetra ao aminy dia nitsara izy tamin'ny andro 7. Zany tainjovany andro sabata sy namasinany azy. Miandry isika hamono varavarana fotsika Andriamanitra mba hidiran'Andriamanitra, hidiran'i Jesosy, hitondra ny tena fahamarina ao amintsika. Isaia 4:20. Isaia 4:20. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Efa nanavitra antsika Andriamanitra. Nampahafantatra antsika marina Andriamanitra. Nampahafantatra antsika ny fahamarinana izy. Koa izao no izy andao hiverina eo aminy iaiky mivoatra. Isaia 3:20. Isaia 3:20. Izaho dia izaho no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Vonon'Andriamanitra. Vonona handray atsika. Vonona hamela ny tsy fahalalantsika teo aloha. Vonona hitarika atsika eo amin'ny lalan'ny fahamarina rehetra. Isaia 2:70. Isaia 2:70. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Momba atsika Andriamanitra. Aza misalasala ary. Andao hiverina eo aminy. Andao anaraka ny fahamarina tolony. Andao anaraka ny fitiavany satria tiatsika izy. Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Eny ary. Fa nataoko tsenjery teo ilay didy 4 momba ny sabata. Ary efa talohan'ny nandraisantsika n'ity programa fampaherizana ity, fa nataoko tsenjery teo ny didin'Andriamanitra, didy folon'Andriamanitra. Ka aona hozy? Indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Faefatra farany ary dia izao mifampitandremana. Apokalipsy 3:7. Izao mifampitandremana izay atao amintsika. Apokalipsy 3:7. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy anidy, ary manidy ka tsy hisy mamoa. Zava-dehibe izao varavarany voan'Andriamanitra ho atsika izao. Varavarany fahamarinana. Varavarany fitandremana ny didiny. Mateo 5:20-7. Mateo 5:20-7. Ity firenena ity manaja amin'ny olony,
fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Eny ary, nahoana no soloan'ny olombelona didin'olombelona ny didin'Andriamanitra? Zay ny tena tiana asongadiny eo e. Mampalahelo, mampieritreritra, mampitomany didin'Andriamanitra de soloana didin'olombelona. Ka iverina antsika indray aloha ny Apokalipsy 7:7-10. Apokalipsy 7:7-7 ka hatramin'ny 9:1. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy mekoky eo anoloan'ny biby sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry iry. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankoka eo anoloan'ny biby sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Mazava de mazava izany ten'Andriamanitra izany. Izy dia tsy manasazy raha efa mampafantatra mieloha. Ka de eo zany ny fampitandremana omena antsika. Ampitiavana ny fampitandremana, ampitiavana ka aoka isika hieritreritra lalina ka tsy hanaiky handray ny mariky ny biby sy ny sariny, na ametraka an'izany eo amin'ny fiainantsika, fa ny tena ny didin'Andriamanitra, ny tomboka asian'Andriamanitra no ekentsika. Ny biby mantsy de ohatrany hoe sary amanohitra ihany eto, tsy manaiky fehezin-dalàna, fa ny lalàny tenany ihany azy. Ny biby fiompy de manaiky lalam-pifehezan'ny tompony. Ka satria ny sabata sabotsy no mariky ny fahefan'Andriamanitra, ny alahady zany de mariky ny fahefan'ny Eglizy na mariky ny bibidia. Ataotsika ampitiavana amin'ny firesahana an'izany mba heritreretintsika lalina fa tsy fanenjehana na iza fa tena filazana ny marina ahatonga antsika rehetra ho eo amin'Andriamanitra, handray ny tomboka asian'Andriamanitra. Vokatry ny fanasana ny mariky ny bibidia dia averen'Andriamanitra eny ilay Apokalipsy 7:7-10 hoe Apokalipsy 7:7-10. Inona no voambaran'ny Baiboly? Apokalipsy 7:7-10. Dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao amin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry iry. Vavany zany, mampatahotra zany, mampiorory zany. Zay no anton'izao fampianarana izao. Isafidianantsika fa manoloana antsika zany zao ny fahamarinana koa zava-dehibe, ny eritreretintsika lalina, isafidianantsika an'izany. Hebreo 10:10, andiny 9:7-8. Hebreo 10:7-8. Hebreo 10:7-8. Efa manoloana antsika zany zao ny marina, inona ny tokony ataontsika. Hebreo 10:7-8. Fa raha miniana anota isika rehetra nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana na mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay handan'ny fahavalo rehetra kosa. Amen. Aoka tsy ny manota intsony zany isika. Aoka hoetritsika lalo ididy fahefatra io, mahatsiarovana andro sabata na masina azy. Eny amina asanao sy anaovanao ny raranao rehetra, fa sabata ny Andriamanitra ny andro fafito ko azonao raha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahinao sy tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana ho anjaoananitra sy ny tany sy ny masina mamizay rehetra ao aminy, dia nitsara izy tamin'ny andro fafito, izany ny tahinjovany andro sabata sy nanamasinany azy. Tandremo ny sabata koa Jehova, ary aoka isika rehetra
anaraka ny tena fahamarinana. Hitsangana eo amoron-dranomasina fitaratra, hitana ny lokakan'Andriamanitra, hira amin'ny firamosesy kosa izay rehetra makatoan'Andriamanitra manaraka ny fahamarinana. Vakio ane Apokalipsy 5:7. Ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana ny lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny firahan'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, sy ny firahan'ny zanak'ondry izy ka nanao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra atsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Mazava dia mazava, mahitsy dia mahitsy, izany tombontsoa lehibe ho an'ny manaraka ny fahamarinana voalaza ny ten'Andriamanitra izany. Rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika, ampitiavana, mitandrina ny didy faefatra momba ny sabata, sabotsy, ampitiavana, dia hitsangana eo amoron-dranomasina fitaratra, hitana ny lokangan'Andriamanitra, hira ny firamosesy. Ka ina ary ny anjo lehibe atao amintsika? Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Ary narefeo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo ho taminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Miala aminy ianareo ry oloko. Aoka isika ary anapa-kevitra, ampitiavana, ampatapa-kevitra entitra, anaraka ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ary hitandrina an'izany ampitiavana fa tena hitondra tombontsoa lehibe ho antsika avy amin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raina tsara indrindra any an-danitra ray zanaka tsy fanahy-masina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Misaotra midera mankalaza anao zany amin'izany anjo lehibe ataonao mitaranak'olombelona rehetra izany. Mazava ny teninao, fatrany amin'ny Genesis ka hatrany Apokalipsy, dia tsisy mihitsy resaka famporisinan'ny olona hitandrina ny alahady ho andro fivavahana, fa ny asabotsy, andro fahafito amin'ny herinandro, andro sabata no voalaza ao amin'ny didy faefatra. Mazava rakehitriny fanambarany teninao, mazava rakehitriny ny sitraponao. Tonga ny fotoana izay atongana rehetra ho tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra entiny amin'ny hoavinay, ny amin'ny hoavy mandrak'izainay, araka voalazan'ny teninao, dia nitandrina ny didinao. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ianao Jesosy, ko ampio izahay. Hitandrina ny didinao, andrina ny didy faefatra, hitandrina ny sabatanao, hitandrina ny andro fahafito, hitandrina ny sabotsy, araka voalazan'ny didy faefatra, lay tomboka sehnao, lay andro izay tomana ny olona rehetra hanome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia misaotra antsika rehetra ary tompoko.